Mba Ho Vanona. Fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba Ho Vanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Ho Vanona. Rehetra no aravaina amin'izao maraina ny alarobia izao falitafaraka amintsika rehetra indray maraina ny andro anatin'izao mbola eto Antananarivo resantsika dia mangatsiatsika ihany raha ny toetrandro amin'izao fotoana izao tsy mampaninona izany fa izay ny misy aloha dia tsy maintsy atrehantsika izay toetrandro izay hiakatra tsikelikely ihany io hafanana io rehefa visatry ny zareo météo dia milaza fa eo anelanelan'ny 9 ka hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana eto Antananarivo ho amin'ny anio. Dia etontsika dia faly miarabantsika rehetra indray vaovantsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana isan-kerinandro eto amin'ity fandaharana ity fandaharantsika apatsiahivina ihany fa mandeha mivantana amin'ny RDB live. Raha ohatra ianao ka tia handefa afatra ao anatin'ny RDB live dia alefaso any amin'ny message privé any amin'ny MP ny RDB live ny resaka izay tianao atao na fantaniana na faneho-kevitra fijoroana vavolombelona izay tianao atao any amin'ny atao anatin'ity fandaharana ity. Miverina ihany koa ny fandaharantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny 9 sasany no anarahantsika azy ary any amin'ny YouTube koa dia azontsika arahana somatsara izao fandaharana izay arahantsika rehetrarehetra izao. Izay no hoe iandro ny amin'ny lafiny teknika da disy nambinina no mikirakirany sary toy ny mahazatra antsika ny mpanabe ny généraly Désiré Philippe Ramakavelo no anao famelabelara kevitra toy ny mahazatra antsika miavaka kely ny fandaharantsika tsy toy ny tamin'ny tapabolana tamin'ny herinandro satria omena vahana kokoa ianareo izay mandefa SMS amin'ity fotoana ity satria izao no antony 20 minitra ihany no anaovana famelabelara kevitra dia 40 minitra be izao no menanareo ao anatin'ny fandefasana ny SMS amalina ny SMS avy any amintsika rehetra mba ho vanina ianao moa. Mba ho vanina dia mato Flavien, mba ho vanina dia mato dia andery amin'ny kabina teknika re mba ho vanina andre mato nambinina sy andre mato dadia mpikirakirany sary mba ho vanintsika rehetra manaraka amin'ny fandarana toko. Tamin'ny herina isika efa teto nanahoana famitinana izay voalazantsika tamin'ny herina. Le izy ny marina fa ilaitsika foana le famitinana. Ny herinandro vitsivitsy zay tsika menaka resaka tena hoe ny zava-misy aloha. Dia ohatrany hoe ngamba ny nde tonga dia tenentsika hoe anio ngamba ny tena farany iresahantsika. Le mikasika an'ity fa iverenantsika amin'izay ny mahazatra. Amin'ny herina amin'le lafiny hoe fiainana andavanandro, tokantrano, fifandraisan'ny mpivady, fifandraisan'ny mpianaka, fifandraisany eo anivon'ny fiarahamonina zany rehetrarehetra zany. Fa ny antony tena ohatrany hoe nijanonantsika mba naharitraritra kely ny resaka momba ny firenena dia tsika milaza hoe fandaharantsika mianaka ity moa dia hoe fanabeazana olom-pirenena vanona ho ray tompon'andraikitra, ho reny tompon'andraikitra, ho vady tompon'andraikitra, maninona moa tsondranteny koa hoe ho zanaka sy tanora tompon'andraikitra eo amin'ny fiainana. Ka reny rehetrarehetra reny ary anisany hoe efa niresahantsika ela sady maritra koa ny hoe tsy afaka misaraka mihitsy ny tambazotra ny fiainana ny tokantrano sy ny tambazotra ny fiainam-pirenena. Rehefa lalovan'ny fahasairanana amin'izao fotoana izao dia tena hitantsika mihitsy hoe avy any amin'ny firenena indray no mitanga le firenena miatraika eo amin'ny tokantranontsika. Zay no mahatonga hoe na avy aty amin'ny tokantrano makany firenena, avy any amin'ny firenena makaty amin'ny tokantrano io hitantsika io izy. Marina fa efa mba misy fiatomboany le hoe fahalalahana amin'ny fihiboana. Kanefa ny zavatra andresantsika tenin'herina satria ianao miteny hoe raha misy ny famitena tokony atao dia hoe io le fialana ny fihiboana io zany hoe mandeha ny fahalalahana miteraka fahasaranana tsy tapesipesenina tena sarotra ary io indrindra ny mahatonga antsika hoe okare mba hanara-dalantsika, okare mba hifanampy, okare mba hifanomitanana, okare mba tena hoe tsisy mitovalam-pandry. Marina fa hevitra tsy mitovy zay foana ny tenentsika teto. Ary eto amin'ity fandaharantsika mianaka ity tsika tsy mametsin'ny atsy na mametsin'ny aroa na mamevahana ny atsy na mamevahana fa tena fijery misy amin'ny hoe maha-olom-pirenena ary fijery amin'ny hoe maha-panabe. Raha misy ny zavatra tokony arenina, raha misy ny zavatra tokony ho amporisihana, avy maika ampitombo ny herim-po atao.
zany zavatra fa sao de misy mieritreritra indray ka misy an'izao ary zareo mientany tsia tsy misy fientaniana amin'ny atsana ny roa fa tena lafy ny fanabeazana resatsika zay zany ny tena hoe anisan'ny tenenina teto ka anisan'izay herinaritra maromaro hoe ndre matofy lavy de anisan'ny zavatra ny sotomatsika ny sain'ny olona hoe tady dio tsara indrindra raha vao miresaka ny fanafody sy tambavy io fa tena hoe averiko kely mihitsy ny zavatra nresahako tamin'ny tapabolana hoe io fanaovana fanafody io anina anisan'ny tena mampidibola be mihitsy amin'zareo mpanao azy kirakira azy tsy misy fifandraisana aminy na ny fivarotana azy na ny fandefasana azy na nina mitovylenta ny tenenina teto tamin'ny tapabolana mitovylenta amin'ny fanaovana fitaovam-piadiana fivarotana fitaovam-piadiana tena mampidibola dikan'izany le lazaitsika hoe groupe de pression na le hoe lobby ao ambadika tsy anaiky lembenana mihitsy na iza na firenena iza na olona iza anapotika an'izay totrika hoe tombontsombam-pampana azondrareo avy amin'ny fanaovana fanafody zay de io ary izy fa tonga de efa mipotra marina fa tamin'ny lahady olom-pirenena de tena niresaka lavabe tokoa mikasika azy rariny sadisiny zany satria ohatrany misy olona ohatrany mbola tsy tonga saina ihany indrindritsika malagasy efa mahita ny zareo olom-pirenena afrikana midodidody miazakazaka aty tena vonina mihitsy ny fanampy ifanometanana ifanomehery etretra de eo tsika ohatrany hoe marina izy raha teny hoe ny tena nanazava tsara mikasika azy fa saingy zao ndre matofy lavy ary io ny tena nalasa ny eritretra na tamin'ny fahita lavitra avy any velany na tamin'ny gazety ny voakandroany tena lasa mihitsy ny eritretra io ara le zavatra eritreretana nanao fanambarana ny organisation mondiale de la santé ny OMS tena le fomba fiteniny ohatrany hoe mampirisika nefa rehefa avy eo indray mampitandrana zay mihitsy le izy mampirisika eny mety io fa rehefa avy eo indray mampitandrana raha tsy mbola tena hitan'zao io nge le fanafody zay zavatra zany hoe ianao no miteny hoe tambavy fisy tsy manaiky an'io tambavy satria raha vao miteny ianao na fisoroana na fitsaboana na ina de fa amin'izay de mitovy dikan'izany tsy maintsy manaraka le avy eo indray tapitapika eo mahita hoe nivory ohatra nanao vidéo conférence ndraiky io ny union africaine de lasa misy firesahana ohatrany hoe le tena afanapo be teo nanoanatsika malagasy lasa nametraka indray hoe eny tsara be ny nahitan'io fa zany hoe ilaina tokoa aloha le mba hoe inona tokoa ny efa vokatra de inona n'zao misy fisainana mitovy avy any amin'ny OMS sy ny fanambarana nataon'ny union africaine hitanao tamin'ny fahita lavitra avy any velany any nahita hoe teo aloha de fa taitra nahita ny union européenne nivory de nanao fanambarana izy manao an'le hoe fitadiavana vola am'le ohatrany tony hoe téléthon na de ohatra hoe fitrisy-mba hetra ary de le izy de nilazainy mihitsy hoe ny vola tadiavina de 7 milliards 400 millions euros zay vola tadiavina anaovana vaksiny sy anaovana testa sy zavatra hafa ilaina azy ary ny vola lanina amin'ny vaksiny amin'io 4 milliards tanao zay izy verina de zareo tena hitanao mihitsy tam'le ohatrany hoe vidéo conférence koa ohatrany nataon'zareo ohatranyle nataon'ny afrikanina koa nataondry zareo zany hoe reo firenena matanjaka sy lehibe any ivelany de satria nahoana mipetraka amin'ny fantany maninona zareo européanina koa nanao an'le izy fireny-dehibe sy ny fireny-dehibe satria manova fijery ny ataontsika hoe rafitra efa matipaika napetraky ny firenena matanjaka mikasika an'io sehatra momba ny fanafody io tonga de avy hatrany de nanao koa izy ary tsy anaiky mihitsy hoe ahazo vahana ty hoe tsika Madagasikara zay firenena kely sady bitika raha oarina amin'zareo any ivelany aty amintsika nde hatramin'izao ndre matovy lavy mbola tsisy maty ny any ivelany de vao mbola ampiasako foana moa de hoe mikararana zavatra ohatran'izany ary mety tena hoe anovany fijery tsika nge fa niteny fa tia korona vidéo sy tena matovy lavy de hoe nanao za miteny foana hoe nataon'Andriamanitra io anovany fisainana anovany fomba fiarahamonina anovany fomba fifandraisana anova zavatra marobe maneran-tany sy eo amin'ny tany zay misy ianao zany efa lazaitsika zany tsy mahagaga io izy satria tena hoe nanova tanteraka mihitsy reny hoe firaisaka iny any afrikanina reny firenena hatramin'izay tsy nahitana an'izany hoe
tonga dia firaisan-kina amina sehatra anankiray zany tapitapoka eo iny mivao ary tsy mba vitany hoe firaisan-kina fotsiny tena tonga misy laza tonga ty Madagasikara dia eo ny azapetra zay mahatonga antsika mieritreritra dia anisan'ny zavatra anankiray tena nalasa amin'ny fisainako andry matoflavy any zay tsika raha tsy mitandrina ho dia tena tafiditra malagasany tafiditra ao anaty vovon-drazeo inona le hoe tafiditra ao anaty vovony zany hoe manaiky amin'izay na tiana na tsy tiana le hoe zao nefa tombontsoa azondry zareo firenendehibe mikasika amin'ny fanaovana fanafody dia ho tafiditra koa tsika rehefa aveo raha tsy mitandrina satria nahoana miteny izany ny olom-pirenena dia niteny mihitsy tamin'ny lahady fa anao toerana fanaovana fanafody lehibe aty Madagasikara miainga amin'io zavatra hitantsika io ary izy io asa ny fantatsika efa betaka ny olona manora tany any amin'ny Facebook any iny endry matoflavy milazany hoe firifiry ny fanafody hitan'ny professeur Kotaratry Mamanga izy reny fanafody reny zao namboarina any velany satria mety mbola hoe tsy ampy fitaovana tsika marina fitsika nahita azy ary fantatra hoe professeur Kotaratry Mamanga nahita ny fanafody io zany hoe mahazo vola amin'izay zavatra izy reny le ataony hoe royalties manana an'izay izy fa na izany na tsy zany any ivelany zany hoe ity niainga ty amin'ity fahitantsika nyty tambavy ty koa rehefa tena ataontsika hoe miditra laboratoire miditra amin'ny fanaovana fanafody dia eo amin'izay tsika fa tafiditra tsisy maharatsy an'izany satria efa niteny foantsika fa raha tambavy fotsiny tsy ho lasa manerana ny zao tontolo zao ary ny zao tontolo zao indrindra ny firenendehibe mpanao fanafody tsy anaky hoe tambavy ny anapotika andreo le tombontsoa tsara ngeny efa taran'ny olona an'izany ary indrindra mba tonga antsika malagasy tena hoe mba hitandrina efa hoe sambany nisy fotoana anankiray tamin'ity 24 ty nitodika taty Madagasikara daholo mason'izao tontolo zao samy niaiky daholo fa hoe haivare ka misy mifanefitra azo ampiasana iarovana an'ity coronavirus ty aiza misy azy any Madagasikara zava-dehibe ny zany azay le lazaiko hoe efa paikady nde ataoko hoe paikadin'Andriamanitra na hevitr'Andriamanitra hoe mba anova amin'izay ny fiderin'ny olona mikasika an'ity firenentsika ty dia sasatra mihitsy amantsy mamerimberina dia matao firenena ny angaran'Andriamanitra ny firenena malagasy ty tompoko na dia ataontsika hoe reo zava-maniry mahasitrana tsy hita afa-tsy eto Madagasikara fotsiny mikasazany zavatra hoe tsisy afa-tsy eto Madagasikara fotsiny zany rehetrarehetra any dia lazaiko ianao fa tena zava-dehibe ary mandeha tsika anie anisan'ny tany tena hoe tsiriritin'ny olona amin'ny lafiny maro ka raha tany efa tsiriritin'ny olona no mbola manitona ny mahaton'izao tontolo zao satria nahita tapavy nahita fanefitra nahita fiarovana amin'ity valana retina zay tena faran'izay mampidi-doza ity tsy anisany hoe tena anisan'ny tena faran'izay nanaripaka olona izy fa nampiavaka azy fotsiny dia hoe zao tontolo zao tena nasiny fa tsy hoe firenena anankiray manarak'izay le firenendehibe tena matanjaka manam-bola sy matanjaka no tena hoe vomafy amin'ireo le hoe maty zay zavatra zany tena anisan'ny zavatra tena hoe mampieritreritra zay zavatra ka eo no tena mahatonga antsika hoe mila firaisan-kina mila tena fandiniana amin'ny zavatra atao mila fifandraisan-tanana hoe mandra-pahatena ahitantsika ny vokatra hoe makaisitsika dia zay lazaiko zay hoe aokatsika irahiny zay zany tena anisany hoe tena nanaovantsika nandritra ny herinandro vitsivitsy fa na izany na tsy zany dia zao tsika hiverina amin'ny fialana ny fiboana tsikelikely anisan'ny fanontaniana apetrako teto tamin'ny heriny Andriamatoflavy mba inona ny fiovana tsara hitanao tao atokantranonao tao tamin'ny fifandraisan'ny mpivady tamin'ny fifandraisan'ny mpianaka tamin'ny fifandraisan'ny samy zanaka inona mba lafiny tsara sa ve dia lafiny ratsy teo amin'ny fiarahamonina inona mba lafiny tsara hitanao satria io apetrako foana avy mipetra teneniko io zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy io ampitonga sainatsika olombelona tsy miteny hoe malagasy fotsiny olombelona hoe tena hoe misy fiatsaram-piainana tadiavin'Andriamanitra tena za mbola tsy teny hoe fanadiovan'ny tany amin'ny loto be dia be apetraksika na ny rivotra iaina na ny fanapotena zao tontolo zao ny zava-maniry ny tany ny zavatra rehetrarehetra
tena zay ny mahatonga hoe mipetraka foana fa maro moa fa tsy ny olombelona rehetra ny kristianina fa tsy manana fijeriny fa ny apetrako amin'izay lafin'izay le izy ka zay ny tena tokony mba ohatra hoe ampieritreritra tsika dia eto amin'le namena mba nisy fiatsarany ve ny zavatra hitako aloha ndre matovy laviana hitako amin'le olona mangataka fiona hitako amin'le ataontsika hoe message le feto dia ohatra ny mbola ndraindray ohatra mbola maty tsy miova ihany le fiainan'le olona ary indrindra raha tratran'le fiboana tohatra ny vomaika indray lasa niasarotra satria betsaka ny very asa niasarotra satria tsy afaka manao zay zavatra tokony atao miasarotra satria zavatra tsy nahazarotra zany fiboana miaraka amin'ny zanaka sy ny raiamandreny mandritry ny herinandro maromaro any ny any velany eny nge zao dia tena mametraka fanontaniana mihitsy ndre matovy lavy hoe rehefa tonga le fotoana ohatra hoe amin'ny faraka ambivolony ty volana maity ny any frantsa dia hoe tsy maintsy atao ny sokafany ihany fa ahoana ny atao dia nametraka mihitsy ny filoham-pirenena zareo tena miteny hoe ohatra ny teny nandehanam-ponimerina angamba ny tenenako azy hoe tsy aditiko za filoham-pirenena fa aditiko zany nareo frantsay ray manontolo marina ny azy ka tsy maintsy nge io tsy azonao atsipy amina olona ray fotsiny na hoe ianareo ny amin'ny fitondrana dia nareo ihany manadea ahoana hoe nareo ihany manaditra fa inona ny vahoaka tetok efa napetraka tsika sara ndre matovy laviany ny mpitondra ray aman-dreny ny vahoaka satria mandrindra mandamina ny fiainany fa ny vahoaka ray aman-dreny ny mpitondra satria mamelona sy miaro azy tsy mahazo misaraka reo tompoko ary zay ny mahatonga hoe tsy mahazo mialangalana tsy mahazo mifanilikilika satria samy ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny zany tsy maintsy miara-miasa tsy maintsy miara-manao tsy maintsy miara-mitantana samy tompon'andraikitra feno fa tsy misy satria nge eto nge averimberisika foana ndre matovy laviany hoe ohatra ny eo anaty sambo anankiray nety tafita miara-tafita rendrika miara-rendrika kizany isafidiny eo rendrika ka mba everika samy vonina ny safidy ny eo tafita daolitsika rehetrarehetra ary indrindra eo amin'ny fiainana de davatray eto zao dia ohatrany hoe alaim-panahy ihany koa ny tena eritreritra hoe rehefa tena tafita am'le hoe fanalalahantsika ho sanatriny vavaladiany lela ve engany eto izany le tonga fitenena izy so valy tapako fe efa ela loatra ny retan'izay raha ngafa ndao zao nefa ny eo indrindra ny fampitandremana hoe tandremo fa mbola azao foana le fipetra mikasika nyty valana retiny ty hoe rehefa mikoka dia atao ve te hoe atsangany tana dia atao atyampandelikany atao rehefa mievina na tsala amizany dia reny rehetrarehetra tsy mbola azo ilaina mbola ampetao ny arovava sy ny sisa zavatra mahavarina arovava orona ny tare mihitsy ny tare zavatra malasa fisainana ndray dia zao mihitsy mandeha ny anarana eny an-dalana iny dia mbola feno reoka tompoko ny arabe mialatsy ny teny zany nefa zay indrindra ny tena fadina eo nge amin'ny zavatra madindinga nge tena hitananao hoe olona manara-dalàna ve sa tsy manara-dalàna olona mba mieritreritra ny hafa ve sa tsy mba mieritreritra ny hafa tsy fotoana ieritreretanao ny hafa mihitsy zao miainga amin'ny tenanao raha ianao vonny aretana dia mamindra amin'ny hafa ary eo ny matompon'andraikitra hoe tsy ny fitondram-patakana rery ny tompon'andraikitra fa tsika sambatan'olona marina fa efa mitombo betsaka ny olona mitondra n'le arovafa sy ny arotare angamba rehetra iny tenenana azy fa lazaka ianao fa aondreo nge ny maso hoe dia mbola jareo fa ny anarabe teny an'izay ianao ahoana efa misy sazy natao hoan'ny olona tsy mitondra n'io mamafa lalana mamatsara teny ahoana ny fahitana ho an'iny tokony ho tohizina ve na dia efa horesy ary ty valana retiny ty ho an'ireny olona voalazanao teo hoe mandreoaka mandrora sy manao maloto eran'ny tanàna tena ilaina inge tetonge tsika efa nyteny ndre matovy teny tamin'ny andro ny fanjanahantany eny re olaka na io tokotany io savany madio tsy zava am'izany tsika ohatrany hoe raha tsy sazina tsy hanao zavatra nefa tokony hoe fahatongava-tsaina zany eny ny anton'ty fandaratsika ty mba hovanina ny olomanina tena hoe manaja n'izany rafim-piarahamonina ao anatin'ny fifanajana tanteraka mba la fisaretsaina raha zay olona mandalo mandreoko tokotaninao daholo inona anao ataonao raha ohatra fotsiny ianao le mandreoka eny anarabe eo dia mba hitany olona zay mandalo manomboka dia eo amin'ny tokotaniny daholo mandreoka soreny ianao hoe fa inony ty fa tsy hoe satria ianao rery mandeha eny anarabe dia vitan'izay fa la fisaretsaina fotsiny za teningizay zay olona mandalo ohatra nahitanao ary ananina ary ny tovolahy iny ny tovavy iny ny rangahy iny raha matoy iny
ndao andalovany tokotany dia samy mandeha ao mety ho tonga saina angamitsika amin'izay fotoan'izay mety tsy maintsy tonga saina tsy maintsy tonga saina ianao raha voretra izy ka zay nge le sazy dia tsy maintsy ho tonga amin'izay ve voatsapa sy hoe mba halalany hoe mandray andraikitra zay ny antom-pisitsitsika ty andriamatoa Flavia tompon'andraikitra fa miteny fotsika hoe io tompon'andraikitra io hoe misy rafitsaina apetraky ary zao tsika tonga mivanim-potoana tena ilaina ametrahana rafitsaina tompon'andraikitra eo anateny mitsanga zay misy fa tsy vitany fotsiny am'izao hoe aka zay manao an'izao ka ngana io ka zay nga vitan'izany izy ty nende olona nge alainy olotra fotsiny ohatran'izany fangasany eo amin'ny fitondrana fangasany manao an'izao fangasa tsy hoe ianao tsy eo amin'ny fitondrana fa na io anao mbola velo tsika miteny etoany matoy ianao mbola velonaina mbola misy zavatra tsy vitanao azo takina aminao ka zavatra ohatran'izany anisany tena veriko hoe tena zava-dehibe zany zavatra any ary anisany tena hoe tokony ahatonga sainatsika fa dia marina moa fa dia araka ny lazaiko tany amboalohany teo hoe anio ngamba ny ataotsika hoe alao iverenana amin'izay le tena fandarantsika mahazatra resadresaka momba ny ao tokantrano ny fifandraisana sy namany ny olana misy eo amin'ny fiainana aminao manokana ao anivon'ny tokantranonao inona moa ny olana tena betsaka eto andriamatoa Flavia olana ara-pitiavana zay ny tena betsaka eto ary nefa n'izay fitiavana zay ilaina foana na makaizy ianao na tenentsika verimberina eto vo any ambokany iny zaza dia fampitana fitiavana mandra-pahafaty ny olombelona tompo mila fitiavana foana zany olona hoe tsy mahay manome fitiavana tsy mahay mandray fitiavana zany ny tena olona mampalahelo indrindra ny nanaovan'andriamanitra ny olombelona araky ny endriny andriamanitra ny fafitiavana izay tapany voalohany zany hoe efa ny roa minitra azy le 20 minitra zay dia efa ndao hidirantsika ny fandraisana ny SMS avy any aminareo ny 03308 efa voninao io dia vakina aminareo izay SMS avy any aminareo zay dia vakina ny SMS be dia be ny SMS zay efa vonina efa tokony vakina efa hojerena any dia hovakiny reny rehetrarehetra reny tsara ihany mampatsiahantsika rehetra fa ny fandarantsika dia mandeha mivantana RTP live dia mivantana any ny fandarantsika amin'izao fotoana izao dia any amin'ny YouTube koa rehefa tonga ny tolakandro dia azontsika arahan'izay ndo ary hovakina ny SMS avy any aminareo Mba Ho Vanona izao ny vaky ny SMS voalohany ray mpianakaviana manambady vita mariazy niteraka roa no manoratra manana olana tena saribana ny tokantranoko tompoko ny olana tena tsy mety tian'ireo anabaviko ny vadiko tsy haiko mihitsy izy antony fa tena ilany vanony foana ary miafara tamin'ny fikasihan-tanana mihitsy ary ny vitany tanana nataon'zareo tsy mety zany voalohany indrindra aloha le mikasy tanana tompoko dia tsy azo atao fa raha ohatra ka hoe misy mangany any amin'ny tarehiny iny na any amin'ny tenany any ka maka taratasy amin'ny dokotera izy hoe tsy afaka manao zavatra tokony fanaontsana any dia mampigadrana izy zany mikasy tanana zany tsy fanao mihitsy azo toriana ary tsy manana lalina mihitsy ianao ikasy tanana ny zobavinao ohatra fotsiny ary ianao vadiny tokony miaro ny vadinao teneno ny anabavinao teneno ary teneno mahery mihitsiny raha ilainy zany tsy midika koa zany hoe tapahana ny fifandraisana tanteraka sy taraka fa tena rehefa tsy ianao ny miaro ny vadinao izy andray ary niaro azy io fa ny anabavinao inona ny alalana ahafahany manao tsinitsinona ny vadinao inona izy angany mamelona azy zay olona mamelona ngeny mety manana soa amin'izay fifandraisana ifandraisany fa tsy zay anabaviny ery ananiny ery tsy nitokantrano ny jerevany tsy zavatra mikasikasy fa inona mampilangalanga azy mandeha ny tokantranon'olo zay kely izy zala zay kanao ny zavatra ohatran'izany anisany tena mampasika zavatra ohatran'izany ary tenenako foana ny ray mpianakaviana enao ny tompona didy amin'ny vady aman-janaka ao na ny ray aman-drenao za tsy tokony ianao tsinotsinona ny vady aman-janaka ao vo maika lavitra miparetam-po aminao vehivavy dia roapolo taona manambady niteraka iray no manoratra zato misy lehilahy roapolo taona minamana amiko dia tena minamana be izahay roa dia mangataka oroka amiko foana izy dia mahadiso ahy ve amin'ny vadiko ve raha mety anoroka azy za ka ina moa ny antony anoroanao azy
fanao velominareo mifanoroko io sa inona any apetraka any mety hoe fomba ny olona tsy mifandray tany na fa mifanoroka ary ny olona mifanoroka nefa dia olona teny efa mifanakaikam-pony dikan'izany ka marina fa mpinamana nareo fa tsy midika mihitsy zany hoe satria zay mpinamana arakarak'le karazana oroka koa nefa io ka zay mihitsy fa sady zao matoa le raha matoa mametraka fanontaniana efa fantany ny hevitra le tovolahy dia aza mety manoroka azo na koa izy efa misalasala koa izy ka eny aza mety tratrany fakam-panama raha aza be raha vao manaiky indray mandeha eo anao dia mitombo nefa avy eo za lehilahy roapolo taona misy olo tiana miaraka amiko dia ny saraka zay nefa izy tsy mety nefa za tsy tia azy intsony eny ka zay foana nge nefa tenentsika verimbezintsika eto ndre matovolavy amin'ny fitiavana nge antaniny sy akilany fa tsy misy mandeha ila ohatra ny rafo-dratsy zany tompoko ny fitiavana rehefa tsy tian'ny olona dia mba maiza mipetraka fa aza mbola misisy fa vao maika alahelo anao ary lasa tsy matoko tenany ianao raha mbola misisika eo fa maninona ary any tsy tiany fa manino za ve ratsy tare za ve rato dia ianao no mamorona sakana be dehibe ao anatina ao zay nitady dio tsara vehivavy 20 taona manan'olo tiana efa 3 taona zay no niarahanay dia hoe hivady zay efa niresaka tamin'ny ray aman-dreniko izy nefa mamany tsy mety fa ozy izy hoe raha manambady ana ony izy dia tsy mipetraka any aminazy fa tonga dia tokantrano ony dia inona tompoko no ataoko te hisaraka amza nefa izy tiako izy koa miteny hoe tia zao foana nge averimberistika eto re matofilavy tsy nisy olona nivady ka tsy nifankaty fa maninona ny misy misara-panambadiana satria tsy tsara tsodrano satria vo any am-piandohana dia efa misy lonilony efa misy sakasakana ka nganareo ny anambady azy dia ndana ary vadio dia ho hitanao rehefa avy eo ny fahavoazana anjoanao nefa tia koa le tenengo foana aveo foana hoe manontany ny antony aloha zay eny fa le ray aman-dreny nge ndre matofilavy ahy matetika tsy mamay fa tsy mety amintsika io zay tia tena zay foana zay ary tena mahatonga mihitsy ny tanora miteny hoe konganareo ny anambady azy ka hoana ary le tsodrano mipetraka amin'izay fotoana zay satria mety fitiavatena n'le ray aman-dreny fotsiny le izy fa tena ny andrery tena fitiavana marina ny an'le ray aman-dreny fitiavatena ahoana ny fipetraka le tsodrano am'izay le niteneninao hoe tsy nahazo tsodrano mbola mitombona ave amin'izay fotoana zay tsy nahazo tsodrano tokory zareo ka zao koa zany le izy eto dia apetrako tsara tena ianao tanora hoe anorona tokantrano tena mandanjalanja hoe tena misy antony ve le hoe antanio tsara ny antony fa rehefa tsy miteny mihitsy akory atao hoe tena misy antony ve tsy amelany dada sy ny anambady n'ity olona tiako ty sa fitiavatena andry zareo fa misy ray aman-dreny ty tena andre matofilavy efa tenentsika tofoany reny zay fotsiny dia anjaranao mihitsy ny mandanjana raha hitanao fa fitiavatena andre ray aman-dreny na misy ny tsodrano na tsy misy eny fa ny tsodrano zava-mahery araka ny lazaka hoe izy ny tsy nahazo tsodrano efa firifiry no misaraka fa dia zany hoe raha mbola azo atao aloha dia alao ihany mahazo tsodrano fa rehefa tonga amin'le hoe ray aman-dreny ty tena kosa mialatsiny miala fondro aho miteny hoe mba tsonjoviko no ho avinao lehilahy 3 taona manoratra manana olana za sy ilay miaraka amiko izy dia olo tiako voalohany za koa toy izay eo aminy ary maniry ny vady zay ny olana dia mifampangoma foana zay roa manana anaka foana izy ary manana anaka foana izy ary tsy afaka mifantoka amin'ny fianarana na amin'ny zavatra hafa ihany koa eny dikan'izany ny fanalavitra izy zany ka za dia milaza aminareo fa io ngomangomanareo tsy avy tany ininy io tiavanako zara ny tsy ngomako eny ka zao efa fantatrao zao fa tsy afaka hifanatona hifankahita dia mbola ny sainao apetrako amin'ny fa manina ary izy niteziko fa amin'le dia ny fianarana tsy mandeha ny asa tsy mandeha amin'ny laoniny dia ianao ihany manapotika ny fiainanao satria ianao ngomako ngoma nga mahavelona miala tiny amiteny izany mariny raha mba hoe elaela tsy mifankahita dia mba nalahelo zavatra mpitranga eo ny fiainana zany fa na izanona tsy zany mba mandeha ihany ny fianarana mba mandeha ihany ny asa mandrara fa tsy hoe tsy avitako ninina tsony fa za malahelo azy ka rehefa tena malahelo azy ianao dia ajanoa ny fianarana dia ndana mamonjy azy ary ajanoa ny asa dia ndana mamonjy azy zay ianao sy ngoma tsony zay vehivavy valompi 1 taona niaritra vono hatreo amin'ny fa 1 taona ny saraka efa manambady daholo ny zanaka vavy efatra maniry ny verenan'ilay vehivavy amin'ny vadiny efa manambady ireo finatolahy tsy mety aminy sy ireo zanany vavy zany inona ny vokany eo amin'ny tokantranon'izy ireo
tsy azoko tsara le misy vehivavy valambepolo taona zany le mamany zany io de mamany de hatreo fahavenimpolo taona de niaritra vony foana tao anatin'ny tokantrano zany de fa manambady ny zanany anakefatra de ny maniry izy niverenan'ilay vehivavy amin'ny vadiny efa manambady revonatolahy zany hoe revonatolahy zany saraka zany de saraka izy mivady lehibe zany saraka de ny vinatolahy maniry niverenan'ireo rafozany ivady indray de zay mahatonga le zany inona ny vokany zany nge tsy azo tereny olona efa ray aman-dreny be ny zany mba mahalala ny ataony andre matoflavy afa tsy ankizy 20 taona na 20 taona fatany tsara ny ataony tsy afaka mihitsy ianao iteny olona 20 taona miverena amin'ny dady ianao roneny 80 taona ny jaliana izy iverina amin'izany dia tsy ny zanany tamin'ny toerany hoe aza misy ene zany ka hoe ny zavatra nanjoandreninareo ny iainanareo amin'ny tokantanonareo 80 taona ny jaliana zany ene ka lava de lava de lava ary matony jaly 80 taona io renim-pianakaviana io ny fitiavana anareo zanaka fa aza mora miraina fotsiny hoe miverena amin'ny dady roneny za tsy makasitraka ny fisaraha-panambadiana fa mipetra za manko efa nazo an'izay valiny zay andre matoflavy ola ohatran'izany zany zao tsara natao le raha matota satria tsy ianao ny miaina azy dia général ozy dia mora nono teny voatery tsy maintsy ny alatsiny satria zavatra tsy niainako tokoa fa de hoe amin'ny mampanabe fotsiny de miteny tsy mety fa rehefa tena iainanao kosa le izy ary eo ny mahatonga tsika amin'ny teny foana de matoflavy hoe rehefa safidinao ianao ihany ny tompon'andraikitra tsy misy olomenao tsinitsony rehefa avy eo safidy azay ny ilana ny safidy fa tsy hanomezana tsy nizaniza fa ianao ihany ny tompon'andraikitra feno sy tanteraka amin'izay safidy nataonao zay mba mila torohevitra avy aminareo tompoko ny zandroko mipetraka amin'ny olona ny asa nandritran'ny 3 taona sy efa-bolana de niteny tamin'io mpampiasa azy io tamin'ny 12 avril teo fa hiala de lazain'io madame io fa manome 3 volana préavis ono eny zany ange le mila voatsiary tsy maninona efa niasa tao foana tamin'izay ianao de taterao ny 3 volana tadiaviny fa rehefa tonga ny 3 volana de angatao kosa zay zavatra hoe tombontsoa tokony ho azonao fa tsy nomeny rehefa tsy manome toroio any amin'ny knapsa zay masika lazaiko teo hoe izy mitady préavis 3 volana de teneniny fa ngaizy nanao tany amin'ny knapsa aloha de mihostia zay indrindra am'izay samy manara-dalàna am'izay samy manara-dalàna mandehana any amin'ny knapsa de mandehana any amin'ny hostia raha tsy nanao an'izay volan-tapitrisany tsy maintsy alohany ao anatin'izay koa tsy fantatra koa zany mangalatra koa io manko le misy olona manara ropaty noho tsy fahalalany ny sasany satria hoe mpiasa trano de tsy malala inininy ity fa dia zay anaovanay azy ay tsy maintsy manao préavis anao ka ngay anao nanao déclaration tany amin'ny knapsa ngay nanao nandovola tany amin'ny hostia misahiteny hoe manao préavis olona mitonatonany zany raha nanao an'izay ianao de manaiky fa raha tsy nanao an'izay ianao aza manaonao foana tompoko fa endronany rehetra eo anao azay ny androna hevitra any olo io ndana makany amin'ny knapsa de ndana makany amin'ny hostia hoe za ve tompoko efa nisoratany mpampiasa taty aminareo ndana makany za ve tompoko fa aizy ianao miasa ameo ny adresiny mazava tamin'ny numéro ny telefony de ho hitany tsara ny voka tokony atao fotsiny koa anaty mba hoe fifanajana fampitsimbinana de hoe milaza hoe amin'ny ray volana andeha hiala de afaka mitady hoe mpanampinareo anatin'izay ray volana zay fa raha terena hoe 3 volana le olona ohatra ny sindry azo lena ka zay manko le manararota fahefany manararota tsy mahalala ny dikany tika de tsy maintsy mahiao konga raha tsy mahita ao anatin'ny 3 volana de ahoana voamaly nomaly misy olona ny antso atelo mba arisaraotiko kely ty mpanampy ao an-trano vehivavy anankiray de rehefa mivoaka ony le patrony de hidiny ama-trano io mpanampy io de mandeha any amin'ny trano ohatrany hoe manana trano hafa izy ivelany eto Antananarivo aiza ny asinan'le mpanampy hidiny ao anaty garazy inona tompoko nazoza zany ny atao hoe séquestration ozy ny teny frantsay faniboana olona na koa mitovy lenta mihitsy amin'ny kidnapping makatakalinay torio tena milaza mihitsy ianao zao no ataony zany tena misy olona tsaika ny teniteny foana andre matoflavy nety mpiavana loatra nety nalahelo indrindra indrindra de olombelona ohatranao ve re olona asa ianao io mba olona
ampiasan'olona sa de hoe mampiasa olona daholo de ianao le patron be tsy mba misy olona manalokaloka anao mbona de sa manararotra zavatra ohatran'izany fa maninona le olona nidinao anaty garazy fa maninona le olona nidinao aman-trano zavatra tsy azo atao ani zany fa tena misy olona manararotra mihitsy ary zay no mahatonga hoe hiteny mihitsy hoe andrasako ny androandroany hitenenako zavatra nitaraina an'le olona tamiko maly tany telefona zay engany ahianao zany ny patron fa zavatra tsy fanao sady manao kidnapping ndre olo io manao séquestration zavatra eloka be vava anankiroa mihitsy no azo hitoriana anareo patron io ataonao amin'ny olo io inona mety raha nome goûté ho an'ny zaza 20 taona zavatra efa voavidy sa vola eo amin'ny 7 taona no tokony ampalalana volana ankizy le izy raha ny tena marina aleo lavitra mamiazy zavatra hoaniny aza zarina mikirakira volana ankizy raha tsy zaza efa tonga zany hoe farafaratsany any amin'ny adolatsento any amin'ny 10 taona ny mihoatra any de efa ampahafantarina izy hoe mahalala ny sandam-bola mahalala ny hoe zavatra ny tsembona angety fa zavatra ny latsaka fotsiny avy any de azo atao izay anaovana azy fa tsy misy zavatra azy ohatry ny zarina omena vola be ny zaza tsy fantany akory ny sandany sy ny dikany de lasa manao foana ry misy ray aman-dreny hoe goûtény zany any andre matofy lavy any de ray alina ariary no entan'le zaza ny ampianarany de ny talihetsekoly no mampiantso an'le ray aman-dreny ohatrany tsy mety le zavatra ataonareo fa tena miteraka toe-tsaina hafa ary ohatrany lasa manimba ny toe-tsainy ny ankizy namany mahita an'le vola be hoentiny tsy fantatra tsony iny na tena goûté-na amenareo azy na volana lainy tany am-poketrany iny na tany am-poketrany data misy anketra ankizy mbola tsy feno taona mbola ataontsika hoe latsaky ny 13 taona misavo am-poketrany data misavo am-poketrany niny maka vola zavatozy efa nisy ny ray aman-dreny ny taraina tamo mba misy toerana ony fitahirizana izy mivady vola ohatrano zany de hoe ambava mba hitsonjovana ny vody andro merika ny salan'izany tsy anaovana zavatra ray misy zavatra tena maika fa de hoe hafa le vola ny banky ary hafa le vola atao tena hoe vonjo rano vaky tapoka hoe misy izy any de ndray mandeha ozy izy le reny mpianakaviana hoe efa mba ohatrinina ary zay le volato akory ny agagako saiko torany saika tapaka ny lalandava zara raha nisy raviny roso izy le vola tao izy tisokeriny tsikelikely tao farany azo lazainy tao saky tapaka ny lalandava izy le raha mato inona generaly ny ataoko fa tena tsy aiso inona ny fitokesana mbola atao am'zany zaza zany inona ny tao aka satria anareo mivady tsy manara-maso tsy mailonareo de tsy mba ho hitanareo hoe na misy zavatra vidiny asa mety telefona mety iny ka zao ny ozy izy rehefa nytanizy ndraindray ohatra teto ndray mandeha efa nisarika antsaiky ozy le raha mato telefona hoe namako de farany ozy izy de nandehananay tany am-pianarana de hoe iza ny tompon'le telefona netin'le zanakay sisy tompony fa izy nividy azy zay le izy ka fampitandremana antsika ray aman-dreny fa asiofana raha maso ihany ny zanaka ary zay indrindra le hoe manome vola be azy atao ny goûté sy ny namany de mba eritrereto tsara fa lasa mitarika azy amin'ny zavatra hafa za manana olo tiana izy tsy miantso mihitsy za tsy samy miantso vehivavy tsy hitako zay atao mieritreritra hoe mety fitisomongamonga no nataony tamiko inona reny tokony ataoko fa manina ianao tsy samy miantso azy nefa lazainao fa olo tianao zange magaky olo tiana zany hoe mampatahotra fa raha hoe miantso azy ianao de tsy mamaly mihitsy izy efa zavatra hafa ny dikan'izay tsy tianao io olo io zay le izy hoe mahasorena azy ianao raha vao miantso azy olona tiana ve ahasorena zay fotsiny le izy zay lehilahy miaraka amiko de soparan'ilay olona miaraka tamiko taloha foana nefa zay tsy miaraka tsony matahotra ny ainjanak'olona ka aleko mijanona tsy mity olona ary tsy miaraka amin'le olo tiako teo aloha ihany koa inona tokony ataoko le izy nye raha tena misy profo hoe misy karazana hoe ina moa filazana zany fampitandremana na fampiororona de torio ohatra mailaka misy mako miteny ty hoe torio ty ka zoanao angely izy fa tsy hoe zany mailaka teteny hoe torio fa fampiororona anie zany e manana profo mihitsy ianao zao de le olona miaraka aminao hoe zay indrindra hoe tsy tiako vononina ho soparany le olona de zay ny mahafampiororona azy fampiororona tompoko azo torina
mba afantariko koa ny zoantsika zay anisan'ny fanabeazana nge zany andre mato Flavien fa ampahafantarana ny olona ny zoany mba hoe mba iaina tahaka ny olombelona rehetra fa tsy hoe zay mahalala sy mahitahita fotsiny no afaka mahafantatra ny zoany fa ny sisa de badona fotsiny eo de ampiororona fotsiny. Za manana zanaka mbola tsy fantatro ny fisiny fa zao vao fantatro nefa za efa manana olo-tiana am'izao de sahirana ny saiko torohevitra. Fa ahoana renao lehilahy aloha zany ya mazava ho azy fa tsy vehivavy mihitsy de ny dikan'izany de raha vao nitoejazy olona tianao nanananao n'io zanaka io de tsy nirarahinao tsony matoy izy tsy nilaza taminao mihitsy hoe za ty nge ka bevoka matetika manko ny lehilahy raha vao teny amin'izany de eny amin'ny mahakinga ny vavany esory tonga zay ary matahotra ny tenena an'le tovolahy izy io esory de nalaony tsy niteny de farany de misaraka kina ny azonao atao ary nefa ny tena mahavariana ndre mato Flavien de ty matetika le zaza ohatran'ireny le hita tany natao tany nelakelan-trano tany maizimaizina tany manahaka an'le ray ny tarehany tena vojereny mihitsy hoe zanaka ihany ty ka zay ngany izy mety tonga saina tena zanako nefa tsy fantatro koa rehetra amin'izay de mazava ho azy raha tena tsapanao fa zanakao zanao ina mampatahotra anao an'izany teneno ny vadinao teneno fa nga izy ty vitany fotsiny hoe tsy teniteneniko na de doharinao any fotsiny zanako fijeriko zay fa za tsy manery anao an'izay fa fijeriko zay. Ny fananana velan'ny raiamandreninay misy olona miditriditra efa kambotsy zay de izay no misitraka azy. Eny ka ny zanaka angeny mandova ny raiamandreny ka de mitsara fa misy olona manana saina hafahafa indrindra raha hoe mbola kely ny ankizy de maty ny raiamandreny kamboto mbola kely zany ny ankizy dada maty niny tena misy olona mahavita mihitsy hoe ahodiny le lovandreo ankizy reo vitany mihitsy manao an'izany nefa de olona akaiky zao fianakaviana zavatra misy zany. Ina tompony atao misy zanak'olona penada mifankaty efa norarana nefa tsy mety misaraka mihitsy fa tsy maintsy mivady ny zareo kialakely efa mitoejazy. Misy dikany eny ireo olona ny hoe le hoe taraso eta de teny mihitsy hoe tsy le taraso toetra sy ny fietika sy ny namany fa tena le any amin'ny rahanao mihitsy. Voalohany indrindra aloha raha ny tena marina ny olona tsy mifameno ny rahany fa mifanohitra tsy maintsy afaka jaja foana raha alohan'ny 3 volana tonga de zay le ataony vazaha hoe incompatibilité sanguine ary zay ny antony anaovana visite prénuptiale zany hoe fizahana toe-pahasalamana alohan'ny anambadiana hoe mifanaraka avy ny toe-batanay ny rahanay sisy raha zay. Faharoa no io le tarazo any amin'ny vatanao amin'ny havana mpifanakaiky mety miteraka zaza sampiny nareo ary na tsy misampina tena hita hoe tsisy ny mondro ny tanany na ny ratsa-tongony efatra fotsiny na sahala am'izany tsy voatery fa ny fahasalamany ary indrindra ny tena hita ny sainy votsa-sainy io zazy io anareo vaogaka semba n'io zazy io miteraka zaza zany iny ny tena ambadiana havana akaiky na ny biby raha lazaiko anao fa raha tsisy hoe manjenijeny fotsiny iny fa raha ny tena marina ny biby ray kibo tsy tokony hivady ampivadiana zavatra ohatran'izany efa lalàna ara-vojanahitra ny zavatra ka tsy hoe zay mifankatitra fa rehefa miteraka zaza semba nareo eo nareo vao tonga saina ko nga misy hevitra atao inona atao satria ty efa bevoka kina moko zay le hoe ko efa tongotra ampiantakana ko iny ary ny ataonao fa de miditro anaty lakana de mivoy fa de efa miandry de mivavaha amin'Andriamanitra mba tsy ho zaza sampiny io na hoe misy zavatra tsy miady any amin'ny vatany iny zay toko vao nivady 3 volana manofatrano za tsy miasa nefa mbola miantoka ny karama sasalamba ny rafozako ihany nefa izy niteraka 5 efa samy manana tokatrano mindrana vola aty izy de tsy averiny maka vary aty aminay vao tsy mandalo any le vadiko de ampiatsony zay nge ho le ray aman-dreny tetena tsika efa tsy sasatra mihitsy nge tsika namerimberina teto andre mato Flavien ny adidinao ray mpianakaviana
lohan'ny fianakaviana vady aman-janaka ao no didinao fa ny ray aman-dreninao tsy andray tampo aminao andraikitra zavatra roa samihafa zany hoe ny adidy a tsy azonao ialana fa anao samy rery manatanteraka fa ny andraikitra ifampizarana amiray tampo karaha misy andraikitra isanareo amiray aman-drenareo tsy mahalohan'le andraikitra ao am'le zavatra vola tokony menazy de mba mitena zay zao mbola tezaherina mba aloaviny anay fa za alokony nareo amin'ny volanambo zay nengely fampizarany fa tena tsiny teneny koa zany teny inty tsinynao eo anaten'Andriamanitra ny hoe ny adidinao mivady aman-janaka ao tsy vitanao ny andraikitra any amiray aman-dreninao ny andray tampo aminao ny ataonao tena lazaiko mihitsy zany tsiny eo anatrehanao ianao tsy nivozonina tsy niterena nakavady an'io vadinao tsy niterena tsy nivozonina niteraka nareo mivady ko maninona ny tadiavinao ialana fotsiny zany zavatra indrindrindrindra le any mivady aman-janaka tena sitraponao sy safidinao fa nytany amiray aman-dreny nga nanotaniny ianao hoe itoejazanao anaka ka anao nanotanina an'izany zay nge mandraiky tasy fa tsy adidy nisy tovolahy nilaza fa tia ny zanako nentiny tsokatany ny zanako avy de vita ny soram-panambadiana lay lehilahy tsy miasa sady mamolava zay ara le maimaika foana za no tsy mandasy andray matofilavy any za de miteny amin'olo foana ny tanora zay tonga makandiamika raha tovavavy makandiamika zao foana ny lazaiko azy apatrahivika azy aza mba mandadambady lehilahy tsy miasa raha voaroka tamin'ny asa tsy zavatra hafa fa raha tena mbola tsy miasa avelao ahita azy zay nareo vao manorona tokantrano fa tsy eritretra hoe any am'dada sy neny zay nipetraka na any am'raha fozany zay nipetraka tsia tsola ary elatra zany amiko zay aloha de fapetrako tsara mihitsy ary mifaharoa zay nge le ilaina hoe aza de maimaika loatra le anambady mandra-pahafatany reny tokantrano fa tsy hoe afaka ray vonina afaka erotany de isaraka rehefa tonga ny fahatsarana ary zay ny tena antony hoe efa maripototra tsara ny asa ameloma zay mahatonga atsika le hoe isaky ny 5 taona nefa fanaovana jeritodika ny fiainany midingam-piainany hoe efa navita fianarana ve efa miasa ve efa zay le izy fa tsy ataotao foana izy io ny finoana ve azo anirena olona anankiray hoe obligatoire ve tsy zany mantsy fa misy ohatra hoe ankizy anankiray 5 na 6 taona de vao tsy mandeha any am-piangonana le ankizy de abedy de menomenona an'le ray aman-dreniny de kanefa am'izany taon'izany ve mbola terena ve le ankizy ny finoana nge zao fanabeazana io zay nataon'ny ray aman-dreny ihany no anabeazany zanany arahany zanany ditany io izy tongony raha ohatra zay anao ka mandeha mivavaka kanefa ny fiainanao tsy zarizary mamofady tiaraky ny tokony ho izy mahatonga ny ankizy ny tena raha ohatra zao ny atao hoe kristiana ina ny atonga kristiana tsy resy lahatra mihitsy izy ianao tsy maintsy mijory vavolombelona amin'ny finoanao voalohany indrindra fasany zanaka ao ny teriterenao ary efa verimberytsika foana nge ndray matofilavy ny fahamontrena nge sambatan'olona fa tsy sampianakaviany misy reny mpianakaviany zay tonga tany amiko efa taona maromaro izy am'tony isy katolika zareo tena katolika tena hoe mandray andraikitra ny fiangonana mihitsy izy mivatsy namany de misy zanany lahy anankiray manana tovavy hoe tena tiany le tovavy mandeha am'tony fiangonana zandro ny tony zao tsara nataon'le raha matoa tonga atao izy miaraka am'le zanany lahy zaho izy izy raha manambady aniny ianao de ariko tsy ho zanako tsony ary tsy tia fantatranao tsony manomboka anao toy za hoe finoana ngeo marina fa nitezainao tam'izay fa maniny izy ny tsy resy lahatra finoanao zay nataoko tamina marina fa tompon'andraikitra ao am-piangonana nareo mivady fa misy toetra hitan'io zanakareo io tsy manjary zay ny mahatonga azy hoe raha ohatra an'io de mandeha re ko maniny izy nitorana ho vato de zanany amin'io miatokatoka ohatrovao mihitsy eo masony reny eo na tsy voatery zay koa na tsy voatery zay koa fa mety anankiray koa mety hoe tiany le tovavy de arahany any am'izay misy azy mety tsy mijery zay koa fa tiany le tovavy zay le hoe naninona ary any tsy korala ozy le hira anankiray zay eny manaiky ny zavatra teneninao andre matofilavy tena mariny zany mety hoe ny tany mpitiavana de nany finoana azy na rino efa za miteny foana indrindra rehefa anorona tokantany anisy zavatra tany santsika foana ke voalohany indrindra ny fomba mampanao an'le fianakaviana
ny finoany anisany misy dia avy aizany fiavia zany anankitelo zany tsy zavatra maivaniny reo a misy lanjany dolo reo eo amin'ny fiainana anisan'ny zany ny finoana raha fa tsy mitovy finoana nge mipivady rehefa miteraka dia mankazarany ekizy eo ange le manahirany marina fa samy miteny hoe eny e zay mifankaty reo fa dia samy mitazona finoana za mankariza dia mankaiza le ekizy anaraka ny data sa anaraka tsy mety zany tsy maintsy fianakaviana amin'ny ray ina tompoko ao anatin'ny finoana na zay ny ametrahako azy matokoa le olona mandeha mivoaka an'le finoany tsy izy zany tsy mari-potitra ny finoana e tsy voatery hijery andrana na hijery ray aman-dreny na zokina zany fa izy koa zany tsy miorona ny finoana matokoa izy lasa fa raha miorona ny finoana mijanona eo izy eno a ka zay moa eo nge andre matoflavien misy ny hoe araky ny tenao teo ihany a mety fitiavana le anankiray dia lasa izy manaraka fijery telo zany zao nijerentsika azy teo eny e latsa hoe manaraka izy fa koa nge jerena ihany satria zao e rehefa mandinika za tsy mametraka olana misy am'izay ny antony dia zao ny vavahantsika kristiana andresako a za tsy miteny Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanamasana zay telo fa ny fomba fanateratarahantsika azy no samy manany azy tsy fanomezatry tsy zavatra ray karaha izay zavatra ray fahitako azy hoa dia ohatrany hoe tsy mametraka olana angeza be eo ana fa ny araky ny tena hoe tia ny finoana nampiasana dia tazoniko ohatra zay zavatra zay ia tsy aditsika hevitra lavabe iny tsy aditsika hevitra lavabe iny satria resaka finoana tsy azo edika hevitra ny finoana tsy azo edina hevitra fa iny ary zao nge raha vao miresaka finoana zany dia fifanajana azao ny finoan'le olona dia mba ohatra keo nanajanony ianao tsara be ny fandarana fa manampy be dehibe ny tanora mba ho matotra amin'ny sehitry ny fitiavana za manana olo tiana izy tsavako fa tia nefa diso tia asa loatra izy a ka na ny fisiko azy indraindray dia adininy tsy manana fotoana ifampiresahana akory olona tia ve zany hoe adininy le hoe adino tony soratra masina manko ohatrany misy hoe moa ny reny va ozy izy anadino ny zanany minono mosa io misy an'izany io ka inona mahatonga zay satria tiany io zanany io satria izy minono aminy fosiny fa tiany io zanany io ny olona tiana tsy adino zany ny zany ty tsarako zao zao no tiako marina eto amin'ity fandarana izy andre matoflavien ty dia hevitray zay fa tsy voatery hoe zay manana marina fa hevitra ifanakalozana fa le izy fotsiny hoe rehefa resy lahatra amin'iny ianao dia teneno tsy maharesy lahatra olona azo minatriny le olona tsy resy lahatra satria samy manano fijeriny zay fotsiny maninona ka izy ireo ray aman-dreny ko efa samy 5-7 taona mahery daholo izy ireo a dia zao vao tena mifamaly lava maka le mihitsy sa voajanahary ve zany tsy voajanahary zany za zao fa 20 taona mahery mivady 20 taona mahery a zany mihitsy ny fiainanay mivady eo tena mialatriny fa zavatra ina mety tanto mahatonga an'izay mety mahatonga an'izay nge zao e am'lefa misy olona lefa kirina misy zavatra mahakirina azy mahakizitina azy tanao ohatra fotsiny misy olona hoe raha vao tsy mipetraka amin'ny toerana fahitany azy le zavatra zay dia efa isandray zao nakande zavatra teto tonga dia avy hatrany ny terona nefa izy ihany nametraka azy tamin'ny toerana dia tsy tadidiny dia ny olona niteritrerominao dia farany koa ny olona mamaly ianao ihany mametraka ny anao ny olona niteritrerominao dia rafitra ny ady zay ngely izy ary io za dia tena miteny mihitsy fa rehefa tonga amin'ny fahalehibiazana ianao zavatra iainako zany tena hoe raha vao tsy tena hoe eritrereto tsara hoe eto ny ametrahako an'ity famantaran'orako ty dia lasa mivoaka dia tsy fantatrony io raha vao very hoe nataoko aiza le famantarana bibio ka ty tsy manino ka ty ne tsy fanday ka zay le izy hitanao dia ny zavatra tena isorohana n'izay le famaliana zay dia ny fomba fanontaniana azy dia hoe so dia mba hitanao no nametrahako an'izay ty famantarananiko zay ohatra zany hitanao a teny dia nyvaliny zay tsy tokony hoe zany rehefa ty petrapetraka zany satria indraindray zay koa le valiny izy dia mahatonga le ady ohatraefa vonona ny ady indray nge raha zay indray ny amalina azy hoe ny tena mahazatra makony amivadiko dia zay ny amanontany zay valiny ataony foana dia ozy hoe
sao dia nataonao ariananina sao dia tariananina tonga dia miteny mihitsy izy sehatra ohatra nitako ianao nandalo teo amin'ny any tosa napetrako zay nge zay le fanampiana zay zavatra fomba entina mihitsy zany tena raha mbola azo atao tompoko misoroka andeha famarina soroa indrindra rehefa miantotra fa lasa tsy efa andro kely iaina ny fa dia mbola te famaly foana tsy mety misy lafy tsarany sy lafy ratsy ny ve ny vakansa ilaina ve ny fahafantaran'ny ankizy mipetraka andreny vohitra ny zavatra any ambany vohitra mba hazava hoe tena ilaina tompoko ndeha zany tenako manokana resahako zay dia mipetraka teto Antananarivo fa nraiko a mpiasa-mpanjakana teto foana ary olona tena fikitra amin'ny asany zay dadanay zay sa ny asany zany tena oloaviny atapony loha tsy mbo maka permission zany zay dadanay zay sa dito alay tsaratsara fa tsy nivoaka Antananarivo talohany fa 5 taonako fa rehefa nivoaka Antananarivo ka nandeha nakany ambanivohitra sa nandeha ivelan'ny teny tanan-dehibe dia lasa ohatra nandafy hay ve ohatran'izany aty ambanivohitra hay ve ohatran'izany dia isaky ny vakansa ako dia mangataka frais andehanako any ambanivohitra ary tena ohatra ny nanamboatra ny toe-tsaiko ny toe-poko ny toe-panahiko dia makany ambanivohitra tena zava-dehibe misy rehefa nanambady dia anisan'ny zava-dehibe tena anisan'ny zavatra tena nafinaritra ato zao tena tsy mitovy mihitsy nanabeazana nay mivady za dia taty andrenivohitra foana fa nivadiko tany ambanivohitra dia avy indray raiamandreny petraka ivelona Antananarivo dia sady miopy no mamboly zany hoe le fiainana tatsa zany tena mahafinaritra be dia tena hoe tonga dia nizaro ny ankizinay tambola kely faly ire rehefa makany amin'ny dadabe ny sy bebe hoe andeha mahanakisoa andeha moka akoho andeha hoenetsa zava-dehibe ny zany le matoflavien ary zany tena antonozy hoe ampafataro ny fiainana any ambanivohitra ny ankizy manova toe-tsaina toe-posy toe-panahy mihitsy fahafantaranao ny fiainana any ambanivohitra indrindraindrindra rehefa atsoram-piainana lasa ankizy tsy miaingitraingitra tsy tia manao zao tena hafa mihitsy na eo ary ny fanabeazana nominazy sy ny toerana nisy anay foana dia lazaiko ianao fa reo zanako reo na izy ankizy miaraka amin'ny toerana azy andehanany dia tena tonga dia vetrany dia tonga dia ohatrany hoe tonga dia tafiditra ao anatiny tsy mba hafahafa ohatrany dia ohatr'izany daholony ka ozy tena ilaina ya voafetrany fotoana ny fiarahantsika eto tapitra ny fotoana zay nirahana ankasitrahantsika rehetrarehetra niatraka atao anatin'izay ora iray zay ialana tsindro SMS tsy voavaly bebe ireo ny any amin'ny RB11 any dia ovaliana tsy kelikely reny SMS any ireny arak'izay fotoana zay amalitsika azy eo fa ny fotoanantsika eto aloha dia mifarana hatreo ankasitrahanantsika rehetrarehetra dia ankasitrahana ihany koa ianareo zay mbola iantso ny generaly namindara telefona raha ohatra nareo te iantso azy atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony generaly dia atsoy izy manomboka amin'ny valomarainy eo hatramin'ny iraiky amby foloano any raha ohatra izy afaka miresaka raha afaka miresaka aminareo izy ny tolakandro any amin'ny roa any dia afaka miresaka raha ohatra izy manam-potoana rehefa tsy manam-potoana izy dia miteny aminareo any tsy manam-potoana aloha za fa mitso amin'ny ora ohatran'izao ny tiako amarina kely fotsiny anio manomboka ny tolakandro sy raha pisy tontolo andro tsy afaka mandray telefona mihitsy fa misy fahoriana ho fianakaviana anio tolakandro sy amin'ny rapitsy tontolo andro dia tsy afaka mandray antso avy any amintsika rehetrarehetra izy fandarantsika nandeha mivantana atao amin'ny RDB live teo dia mandeha any amin'ny YouTube ihany koa manomboka any amin'ny tolakandro anoany verina fandarantsika isaky ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina mametraka ny veloma mandram-peona ho amintsika rehetra iandrony teo amin'ny lafiny teknika dia disy mambina ny kirikirany sary general Ramakavelo no nanao ny famelabelara-kevitra fotoanantsika manaraka amin'ny herin'ny indray veloma tompoko filaviarako tarosana tompoko ny mpanentana sy mpanetsikizikety averiko foana leto fa ilaina manao veloma daholo tompoko Mba Ho Vanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 Mba Ho Vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena Mba Ho Vanona